mahaliana rahabatsika rehetra fianakavin'ny finoana tonga tondray amin'izao alahady maraina izao. Alahady natokana manokana iarahantsika mivefa ny voninahit'Andriamanitra. Alahady koa ahafahantsika mankalaza ny andron'ny Baiboly Malagasy izay mahatratra ny 520 taonany. Alahady entintsika koa amin'ny FJKM amin'ny vokovoko manga tiana manga eto Ambohidatera. Ary indrindra alahady etsika-rabana ireo ray rehetrarehetra tratra ny fetin'ny ray. Rahabatsika manokana amin'izany iray aman-dreny mpitandrina raha navalana olona ary anareo rehetra ray mpianakaviana tonga manatrika eto. Andeha etsany amintsika ide mazakalaza voninahit'Andriamanitra. Vaky teny no ataontsika anio. Salamo 70 amby zato. Salamo 70 amby zato. Midiaranto ny firenena rehetra, miovia ny vahoaka rehetra, fa lehibe tokoa ny fitiavany antsika ary mandrakizay ny fahamarinany. Alleluia. Amen. Satria Andriamanitra dia voninahitra tokoa ianao. Mangataka anao izahay mamelà melokay toivony fosiny sainam-pampananay ary ataovy mendrika mandray ny fitahiana sy ny fiadanana avy any aminao izahay. Vavaky manokana izay tompo amin'izao alahady izao ho an'ireo ray mpianakaviana rehetra tratra ity andro alahady ity mivavaka izahay ho an'ny Baiboly Malagasy ary mivavaka izahay ho an'ny vokovoko manga ny sapana tiana manga eto amin'ny FJKM Ambohidatera. Ankehitriny izay tompo raha maky sy amin'ny teny soratra ao masina dia ianao anie andatsaka ny fanahinao masina ahafahanay miaino sy mahatakatra ny zavatra tianao ambara. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo nametrahana izany zavatra izany. Amen. Amen. Kiaramaky sy iaino teny soratra masina isika toko. Zany dia hitantsika ao amin'ny filazantsara araka ny Koritiana faharoa toko 7:10 ny 9:20 ka hatramin'ny 4:20 araka ny Baiboly diaina. Ny teny dia hovakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Ary farany ry havako, veloma finaritra ianareo, ny ezaho tonga lafatra, ny fampahireza, miraisa saina, ny havana dia ombanareo ilay Andriamanitra. Little
rehefa malalaka fa miarahaba antsika rehetraty ty alady fatelo amin'ny volana jona ity tsy volana jona zay ankalazatsika n'Andriamanitra tateo koa aza noho ny fahalevantenam-pirenena zay omeny tompo atsika dia faly miarahaba ny malagasy rehetra zay ankalaza izany na dia ao anatin'ny toejahatra maro samihafa aza dia faly mandrakariva nomeny tompo tamin'ny razana dia rahabainy ianao tratr'izany fetim-pirenena hotsaroana manokana izany amin'ny ty herinandro omeny tompo atsika ty miarahaba ny ray mpianakaviana rehetra ny havana ary dia mivavaka mba ho salama sombina amin'ny zavatra rehetra iray mpianakaviana ny taratasy osa tamin'ny poloan'ny koritianina ry havako koritianina faharoa toko fatelo ambin'ny folo ny andinina faefatra ambin'ny folo no dia anankinana ny toviteny tsodrano izy io ary satria hain'ny kristianina tsy anjery fa ina ny hevitra zany tsodrano zany ry havako ombanareo rehetra ny ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana avy amin'ny fanahy masina ina ry havana dika zany tsodrano zany ny tsodrano dia Andriamanitra nanafatra azy manokana ho tanteraha io ary io hitoviany firenena taratsy namana indrindra ny jiosy sy ny tolo malagasy ny jiosy dia tsy misaraka tsy mifampitsodrano zany mihitsy ary ny malagasy koa dia tsy misaraka tsy mifampitsodrano zany raha isaka mifakahita izy ale fifandao dia tsy maintsy mifampitsodrano tsy mantsy nidika ny teny hoe veloma hitsodrano dika ny teny hoe tsy hoe veloma tsy fakahita ntsony tsika tsy zay fa dika ny teny hoe veloma velona teny ty teny ho velona nenao dika teny hoe veloma mila velona nenao mbola ho velona nenao mbola hifakahitatsika ary dia tena kolotsaina nentim-paharazana malagasy mihitsy ny tsodrano amin'ny fivavahana ny ampita-dranomasina dia tsy voatery isy tahaka ny hoe tsodrano amin'ny endrika vavahana malagasy ry havako ary io mahavariana ny vavahana fenin-kafa inaka dika n'le tsodrano fa misy fitaovavahana tsy isy tsodrano ny ampita-dranomasina fa raha fitaovavahana malagasy ianao kristiana io azahantsika io ka tsy mifarana ny tsodrano dia ohatran'ny tsy miambina izy ary tsy matetika tsy miara-piangonana tsy isy tsodrano zany ny kristiana hiara fiangonana tsy isy tsodrano ary dia misy ara kristiana katolika niangona totopotateny dia maka dia ny teny mihitsy nanao hoe ny tena mba tsy afako amin'ny fiangonana protestanta dia nitsodrano ary dia asa manotsodrano katolika moa ve tsy toy io ihany fa nitsodrano protestanta zay hitany dia asa nahoana moa mety fahatsapana manokana zany havako ka nitsodrano dia tena zava-dehibe mihitsy satria nitsodrano dia mifanohitra mifanzola ary dia ilay tsodrano dia midika fa firariana sy fandidiana ny asany ratsy rehetra raha izay teo amin'ny fiheverana enti-paharazana satria miheveriny fa misy fanaratsy isan-karazany zay metraketraka amin'ny fiainan'ny olona dia zava-dehibe malagasy no miteny manala tsino izy amela ny teny manala zay rehetra mety ho fongo isan-karazany satria misy olona mety tsy mitandrina tahaka zany dia nitsodrano manafoana ireny fa amin'ny sotramasina ry havako malala ny tsodrano dia lafin-javatra manokana mihitsy hitatsika fa amin'ity koritianina ity dia rehefa nilaza ny zavatra rehetra ny apôstôly Paoly dia nitsodrano amin'izay izy zany hoe tsy vitanareo afatra rehetrareo raha tsy tsofina rano ianareo ary zay dikany hoe rehefa misy batisa dia mifarana mitsodrano ny batisa misy fanamasinana fanambadiana tsy ao anatin'ilay fitaovavahana ihany fa mba rehefa misy batisa dia misy tsodrano rehefa ampandraisana andraikitra le olona fa nikarana dekolina io dia misy tsodrano eo rehefa mikarana ihany fa tsy hoe karana fitaovavahana rehefa misy mpandraisana zany tomporaisana mpandray dia misy tsodrano eo ihany io isaky ny manome andraikitra Andriamanitra dia zao misy tsodrano izy dika le tsodrano dia zao le havako malala milaza fa tsy vity io raha tsy eo ny tsodrano ary le tsodrano dia midika fa lavorariny lay fifandraisana amin'ilay mpaniraka fa ravorari-piainana eo mpanatanterahana lahiraka natao mifaka zany ny taratasy soatan'ny Paoly an'ny koritianina dia nitsodrano izy ary
tsotrano tonontsika mandrakariva ho aminareo aneny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra iray ary ny firaisana ny fanamasina. Iny ry avana dika zany tsotrano zany. Raha fantatrao zany fa zava-dehibe ny tsotrano dia inona no dikan'ilay hoe ho aminareo ny fahasoavan'i Jesosy, ho aminareo ny fitiavan'Andriamanitra iray ary ho aminareo ny firaisana ny fanamasina. Raha vao mamaky ny titaratasy faharoa ny Korinthiana tena dia ny fiarabana voalohany eo dia ny hoe ho ampitombona aminareo any ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompo. Fa manomboka zany ny taratasy satam-polo any Korinthiana amin'ny toko voalohany dia teny io ny antombohany. Mikapona ny taratasy faharoa any Korinthiana io ihany natao ambony tsotrano. Zava-dehibe zay avako malala ilay teny eto ary mampieritreritra dia izao. Paoly tsy niteny manao hoe ho aminareo any ny fitiavan'Andriamanitra iray, zany Andriamanitra. Tsy Andriamanitra iray no nitolon'ny aloha, sy ny fitiavan'Andriamanitra nataony aloha, fa ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo nitolon'ny aloha. Jesosy zanaka firaisana, zay vao Andriamanitra iray, zay vao ny fanamasina. Tsy nataony hoe Andriamanitra iray, Jesosy zanaka ary ny fanamasina. Navadika ilay apôstôly Paoly. Tsy hoe kisendrasendra andravako manala. Fa izy manao hoe ny fahasoavan'i Jesosy aloha no lasa aloha. Zay tsotrano. Ary ao aorian'izay ny fitiavan'Andriamanitra iray, ao aorian'izay ny firaisana ny fanamasina. Nahoana ny avako malala no ny zava-dehibe indrindra amin'ny tsotrano no hoe ho aminareo ane ny fahasoavan'i Jesosy. Satria ny fahasoavan'i Jesosy ry avako malala. Inona ny fahasoavan'i Jesosy? Jesosy ry avako no nahavita ny fampihavanana na ny rain'Andriamanitra hampihavana antsika tamin'izy Andriamanitra ray. Rehefa miteny hoe ny fahasoavan'i Jesosy zany tsika dia Jesosy no hita. Rehefa miteny hoe fahasoavan'i Jesosy tsika dia izao lay asa maimaim-poana tsy novidiana nataon'i Jesosy teo amin'ny azy fijaliana zany. Rehefa miteny hoe ny fahasoavan'i Jesosy tsika dia izao lay fitiavan'i Jesosy sy ny fanoloran-tenany maty teo amin'ny azy fijaliana ka nahavitany ny fihavanantsika tamin'Andriamanitra ray. Dia amin'izay fotoan'izay zany, rehefa hoe ny fahasoavan'i Jesosy tononona, ilay fahasoavan'i Jesosy raisina zany dia midika manao hoe tsy ho tezitra aminao intsony any Andriamanitra. Ho vita fihavanana amin'Andriamanitra ane ianao noho i Jesosy. Ho tsaronao ane, ho eo aminao ane ilay rany Jesosy izay nampiavana anao tamin'Andriamanitra. Ho tsaroany Jesosy mandrakariva ane ianao. Ho tsaroany maimaim-poana ane ianao. Ho voarainao ane ilay famonjena nataon'i Jesosy ka ho vita ny fihavananao amin'Andriamanitra. Io zany avako malala mamaiky ny apôstôly Paoly raha miteny izy manao hoe ny fahasoavan'i Jesosy. Fomba fitenin'ny apôstôly Paoly hoe ny fahasoavan'Andriamanitra. Korinthiana ny folo manao hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra no nato izao ahy. Fitenin'ny Paoly ny fahasoavan'Andriamanitra. Fa fitenin'ny Paoly ny fahasoavan'i Jesosy. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra hafa ny heviny. Ny fahasoavan'i Jesosy hafa ny lanjany. Eto ny fahasoavan'i Jesosy ny tiany apôstôly tenena dia ity lay hoe Jesosy maty teo amin'ny azy fijaliana. Inona ny mamaky amin'ny Paoly raha mitsodrano izy? Engane ho tsaronao ho aminao ane tsy ho tezitra aminao ane Andriamanitra ny dikany. Zany hoe mitsotranonao ahy mba hoe ho aminao tsy ho lavorany ilamina tsara ny fifandraisanao amin'Andriamanitra noho i Jesosy. Tsy hisy hikorotana mihitsy ny fifandraisanao ho vita fihavanana amin'Andriamanitra ane ianao. Afaka malala satria ny fototry ny fahavoazana ry havako teo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona dia ny faharavan'ny fifandraisana tamin'Andriamanitra. Ny atao hoe ota dia fisarahana tamin'Andriamanitra. Fa noho i Jesosy dia tafaverina indray ny fihavanantsika amin'Andriamanitra. Araka ny tenin'ny apôstôly Paoly manao hoe fa Jesosy nandrava ny hevitry ny fisarahana, Jesosy fihavanantsika amin'Andriamanitra. Sy itsika samy sika. No zany avako malala raha mitsodrano ny fiangonana hoe ombanao ane, na hitahiry ianao ane, na hiaro anao ane dia ny fahasoavan'i Jesosy dia zao ny avako malala tsy ho tezitra amin'intsony ny Andriamanitra. Ho vitany ny fihavananao amin'Andriamanitra. Fa ny faharoa avako malala rehefa vita zay, feno apôstôly Paoly, zay ny voalohany, tsy hininona
maharavolany fiainanao zany raha tezitra aminao Andriamanitra, raha tsy vita fiavanana amin'Andriamanitra ianao. Fa ny faharoa dia zao, ho aminao kosa ny fitiavan'Andriamanitra. Le fitiavan'Andriamanitra rehefa koa malala dia zao ndray zany, io le fitahiana ho anao manokana. Io lay Andriamanitra fitiavana manome ny masoandro, io lay Andriamanitra fitiavana manome ny fifaliana, io lay Andriamanitra fitiavana mandrotsaka zay mety mahasambatra anao, io lay Andriamanitra fitiavana manome anao zay ilainao. Dia midika an'io teny io manao hoe ny fitiavan'Andriamanitra ray aneo aminao, zany hoe hitahy anao ane Andriamanitra amin'izay ataony ny tananao, ho hitanao ane lay fitahian'Andriamanitra, lay fitiavan'Andriamanitra. Zava-dehibe raha vako malala amin'ny fiainana kristiana raha jerena ny baiboly dia izao, hoe ny filazaotra masinazy hoe Andriamanitra ny mampanakarena sy mampahantra, Andriamanitra ny mahafaty sy mahavelona, Andriamanitra ny mahasalama, Andriamanitra ny loharan'ny fitahiana, ny lanitra dia loharan'ny soa. Ka ny dikany teny manao hoe ho aminao ane ny fitiavan'Andriamanitra. Ny dikany io zany dia izao, rehefa vita fihavanana tamin'i Jesosy ianao dia engany omen'Andriamanitra anao izay riny ny fonao, engany omen'Andriamanitra anao izay rehetra tadiavinao ka asambatra anao. Zay ny dika mitsodrano ny havako manala. Zava-dehibe zany mitsodrano ny havako. Ny andininy faharoa dia lay fitahiana manokana ho anao, lay hoe zay ilainao e dia omen'Andriamanitra anao zany. Jesosy fatatsika ny havako malala fa Andriamanitra mpamonjy izy, fa Andriamanitra no Andriamanitra ray no Andriamanitra mpahary, Andriamanitra ray no Andriamanitra mampisy ny zavatra rehetra, Andriamanitra ray no mpanao zao rehetra zao. Zay no mahatonga ny hoe lay fitiavan'Andriamanitra zay nanao zao rehetra zao hitosaka eo aminao, ho aminao. Sodrano sarobidy rehefa vao malala dia teny ny apôstôly Paoly teny. Ary ny farany dia misy nanao hoe ary ho aminao ny firaisana amin'ny fanahy masina. Ny firaisana amin'ny fanahy masina koinoniany filaza azy, nazahoana teny hoe communion. Zany hoe rehefa tsofina rano lay olona na lay fiangonana dia manao hoe ho vita fihavanana amin'Andriamanitra ianao tsy tezitra aminao intsony Andriamanitra. Fa ny faharoa dia izao, omen'Andriamanitra anao ny fitiavana, omen'Andriamanitra anao ny fitiavana, ny fitahiana zany zay mahasambatra anao hoe loharano soa Andriamanitra. Fa ny fahatelo dia izao, ao aminao koa ny firaisana amin'ny fanahy masina. Alay saratsena manao hoe lay koinonia zany lay firaisana amin'ny fanahy masina dia roa no heviny ny havako malala. Voalohany dia ity lay firaisatsaina, lay firaisam-po, lay fiomborana amin'ny fanahy masina. Tsy sambatra itsika ny havako malala raha ohatra ka hoe ananatsika daholo zany materielina, ny zavatra hita maso. Tsy sambatra tsika raha tsy haitsika ny mitantana lay fitiavan'Andriamanitra. Lay fitiavan'Andriamanitra manjary hita maso zay raisina tamin'ilay mitsodrano teo zany. Ataovy hoe mitsodranonao zany fiangonana dia omen'Andriamanitra fitahiana tokoa ianao arak'izany volazy zany. Dia izao mijanona teo ihany, dia lasa saina maha-olombelona fotsiny ihany no mitantana lay fitahiana ohatra. Fa ny tiany Paoly tenena dia manao hoe omen'ny tompo anao koa ny fiomborana amin'ny fanahy masina, ka olona endry ianao eo am-pitantanana lay vokatry ny fitiavan'Andriamanitra narotsany taminao. Zany hoe ho hainao omen'ny tompo anao ny fanahy masina, hiara-mitantana ny fitahiana omen'Andriamanitra anao. Omen'ny tompo anao ny fanahy masina, hiara-mitantana ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Zany hoe lay firaisana amin'ny fanahy masina dia midika manao hoe omen'ny tompo fahazavan-tsaina ny ianao ka hoentry amin'ny fitondrana ny fiainanao isan'andro. Ny firaisana amin'ny fanahy masina dia tsodrano hoe ho aminao ny firaisana amin'ny fanahy masina dia midika inona zany dia afaka malala fahendrena zany. Tsodrano mangataka manonona fahendrem-panao anao, tsodrano manonona fahazavan-tsaina ho anao. Afaka malala ny fahotana rehefa niditra reto amin'izao tontolo izao dia inona no nisombana. Tsy hoe lasa dondrona ny olona rehefa niditra ny fahotana, tsy izay dia afaka malala dia lasa dolendrona be dola tsy izay ka. Tsy izay. Ny toe-tsaina-pahary efa nomen'Andriamanitra ny olona hatramin'ny voalohany. Ny toe-tsaina-pahary dia marani-tsaina izy zany.
ka natao raha hoe tsy eo amin'ilay fiarahamonina andriamanitra dia misy raha nitan-tsaina ihany aza mieritrehitra za manao hoe reo mpanompisampy na reo tsy mpivavaka dia tsy marano-tsaina marano-tsaina reo na tsy mpivavaka ary izy mety ho marano-tsaina satria efa natiora namen'andriamanitra azy hatrany ampiandohana ny toe-tsaina-pahary créatif hoana rao mana-tsay teny frantsay dia efa nomen'andriamanitra azy hatrany ampiandohana zany ka ny fahotana tsy nahatonga ny olona hodonendrina hoe tsy mahafantatra tsony fa ny fahotana nanimba ny fampiasana izay faranita-tsaina izay rehefa niditra ilay fahotana dia simba ny fampiasan'ny olombelona ny faranita-tsaina ka raha tokony nakany amin'ny lalana tsara ny fampiasana azy dia nakany amin'ny lalana manaraka ny fahotana zany hoe ny fahotana nahajamba ny mason'ny olona ka tsy nahafantarany na aina navaka itsony hoe tiany tsara ary tiany tokony ampiasako azy fa tsy ny fahotana tsy hoe nanafoana ilay faranita-tsaina ny men'andriamanitra na nanafoana ilay fahendrena zay fa zao nanimba lay zavatra lay are-pahasoavana lay endrika andriamanitra atao anatin'ny olombelona dia somban'ny fahotana ny fampiasan'ny olona azy ny tsain'ny olona tsony fa nanaraka ny fahotana izy tsy hoe rehefa ohatra ka nanota ny olona dia manana tanana roa fa talohan'ny fahotana dia manana tanana roa izy fa rehefa nanota dia nitapahan'andriamanitra tanana disy tanana tsony tsy zay ka nisy tanana ihany izy fa tsy haintsony na mpiasan'ilay tanana raha ohatra ka mbola tsy nanota izy dia tanana fitiavany ty manao asa tsara fa rehefa nanota amin'izay izy lasa tanana namono ny rahalany zany hoe ny zavatra rehetra teo ihany fa nosopahiny ny fahotana ny fampiasana azy no zany dia midikany hoe firaisana avy amin'ny fanamasina dia zao rehefa ko malala ho ainao ny mampiasa ny zavatra rehetra omen'andriamanitra anao mitsodrananao andriamanitra mba ho ainao no mampiasa ny zavatra rehetra ao anatin'ny fahazava-tsainy ny fanamasina zany hoe ny fampiasana ny zavatra tolotr'andriamanitra anao dia tsy ho amin'ny fanimbana fa ho amin'ny sitrapon'andriamanitra zany rehefa ko malala tahaka atrao zany midika ny titsodrano ity rehefa manonona izany ny fiangonana dia tsy sofina fe mandre fotsiny ihany tsy ampahazara ihany no andrenesanao ombanao aniny ny fahasoavan'i jesosy kristy tompo ary ho aminao aniny fitiavana zay midika fitahian'andriamanitra ho aminao aniny fiombolana ny fanamasina zay midika fahaizanao miara-miaina ny fanamasina ka ahaizanao mitondra tena tsara arak'izay fahasoavana omen'ny tompo anao mavesaka masina ndraiky teo koritianina ry avako malala ary amin'ny andiny farany izy manao hoe manao velomanareo azy ary koritianina paoly eto dia ho tonga lafatra nenareo tsy tonga lafatra izy ry avako malala raha tsy eo le tsodrano reo ary ho anao mpindry avako tsy tonga lafatra zany ianao raha tsy eo ny fahasoavan'i jesosy raha tsy eo ny fitiavan'andriamanitra raha tsy eo ny firaisana ny fanamasina ho tonga lafatra nenao ary tonona aminao ho amin'ny fiainanao ny fahasoavan'i jesosy ny fitiavan'andriamanitra ray ny firaisana ny fanamasina hivavaka sika tompo mitsodrano zahay fa zava-dehibe aminao ny tsodrano fantatray malagasy raha teo midikany raha miady varotra isan'andro rahay amin'ny fiainanay amin'ny fifandraisanay tsofirano hoe tsofirano hoe ko ankehitriny tompo misotranao zahay fa mitsodrano anay ianao tsodrano ny fahasoavanao ho amin'ny fiainanay ka fiainana feno fihavananao andriamanitra ny fiainanay fiainana feno amin'ny jesosy ny fiainanay mitsodrano anay ianao ny fitiavanao andriamanitra ho aminay ka fiainana feno fitahina fiainana feno fanambinana fiainana feno iasanao andriamanitra ny fiainanay mitsodrano anay ianao dia fiainana feno firaisana ny fanamasina ka ao anatin'ny fahazavan-tsainy ny fanainao masina ny fahendreny ny fanainao masina ny fahereza ny fanainao masina no entinay miaina isan'andro ho amin'izany mahasambatra mahalafatra ny fiainanay misaotra tompo amin'izao akatoko ny fetim-pirenena izao tsofirano tompo ny tanindrazanay anjaka eto ny fahasoavan'i jesosy
anjaketiny fitiavanao Andriamanitra, anjaketiny firaisana aminao fanamasa. Tahiny ray mpianakaviana rehetra tongeto, nitokatrano tsirairay. Tompo, amarino amin'izy ireo zany teninao zany, zany tsodranonao zany. Amarino amin'ny sambatanao, amarino amin'ny ankonanay, amarino aminay. Fa vita fihavanana aminao zahay. Eniky ny fahasoavanao nisan'andronay. Iombonana ilay vavaka nampianaranao aminay manao hoe ray nay izay an-danitra, ho amasinina ny anaranao, tonga niny fanjakanao, atao an'iny sitraponao, eto tany tahaka ny an-danitra, meonay ny anina sahazao anay, ary mamelany ekokay tahaka namelanay izay meloka taminay, ary asa mitondranay amin'ny fakapana, fa manafahanay ny ratsy, ary manao fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Afaka malala roso amin'ny fanasan'ny tompo isika, fanasana masina, alahady fahatelo moa isika, dia ny fivampitondrantsika tao amin'ny fiangonana, dia enina ambakina rehefa alahady fahatelo, mandray ny fanasan'ny tompo isika eo amin'ny fahasoavan'ny tompo. Tsy mbola misy moa ny akatoko ny fandraisana no toe-javatra rahantsika mafantatra, iverina tsikelikely ihany zany, fa andeha ao anatin'ity hira falahatra ity, ny andininy faharoa io fa tsy andininy voalohany, no anaovantsika ny fiomanam-panahy-atrena so sakramenta masina izao. Sy ny fifandraisanay tamin'ny mpiarabelona taminay, ary ny fitantaranay zava-boary dia tsy foninao zahay, ka naverinao indray ho amin'ny toe-tsaina ao aminao Andriamanitra tany lalan'i Jesosy zanakao, ka no ny herin'ny fahasoavan'i Jesosy zanakao dia afaka manatonanao zay ankehitriny. Koa mety iza hoe tao foanay tompo, ary tsy hainy fanainao masina, eo mpandraisana ny mofo sy ny kapoaka izay rehetra, ahatsiaro ny famelan-keloka, ahatsiaro ny fitiavana. Eo mpandraisana ny mofo sy ny kapoaka izay ahatsiaro ny firaisana amin'ny fanahy masina, ahery afana foko hitoetra amin'ny fahasoavana. Dia mety iza tompo handray ny fisaorana sy ny fakasitahana ianao izay mahatoy izao anay, dia noho ny aminao amin'i Jesosy mpamela evoka anay. Mitery anaranao izay tompo, ka hira no vitesinay hoe saotra ajadera raisofoana. Amen. Yes.
itiany tenako izay nivakina ho anareo sao natao ve ho fatsy arak'izany tonikapoka dia ho isy soto amin'ny tianao rehetra fa teny raha izay milatsaka ho anareo sao natao ve ho fatsy ho ny tompo andefa efa vohatra amin'ny zavatra rehetra pitekaika Jesosy tompontsika raha iso ity ny tenako izay mino anareo zao atao fatsy io koa ny tompo sotroinao rehetra ty fatiny raha sy nalatsaka ho anareo famelan-kevitra zao atao fatsy revavaka isika tonga Andriamanitra io misaotranao zahay no amin'ny fitiavanao sy ny famitram-pona misaotranao zahay fa eo akaiky le mandrakariva ka manome toky anay fahasoavany ianao fitiavany ianao fahendreny ianao ho avy ny latabatra taminao zay Jeso le fantatray fahamitoetra ty am-pona ianao dia avoaka tso eo amin'ny fiainanay ny sakramenta niorona teto ary amin'izao fiandohany herinandro zao ny fifaliana sy fitiavana ny ainanay saka ny
toera ty anatin'ny fonay zay nisy ankatana Sandalina liavako melomana sy tafotoana ale raha zao dia itsika fampotatena no mandray ny fotavahan'ny FFKM mariavaka raha zao zany dia itsika fampotatena no mandray ny fotavahan'ny FFKM no fahitanareo misao lahady amin'ny fahita lavitry dia amin'ny sabotsy atoandro no fanaovana ny fandraisana ny olonatsara sy fandanana samihafa mariavaka arak'izany itsika fiangonana aro dia miverina miandalana araka nyfanjakana isatokony dia miverina miandalana tsikelikely amin'andavanandro zany fiaina fiarahamonina ary dia miroso amin'izany isika ka manomboka amin'ny alahady fandraisany volana jolay sitrapon'izy Andriamanitra dia atsasana sisa ny fitadiavahana zay atrehantsika tsy enina intsony zany fa telo verina tsikelikely dia fa miterinantolo somary molomolomay le zavatra ka asa zay sanatriavana vava sy le confinement le fibola indray sanatria miverina mihiboka indray ka tsy fantatra fa avatsika mba tsisy tsony zany fa verina miandalana tsikelikely ka raha ohatra ka verina miandalana tsikelikely zany fantanina zany dia telo ny fitavavana andalanatsika zay le afaka malava ka ny amin'ny enina sy amin'ny fito dia mitambatra fitavavana iray dia lasa enina sasany zany ny amin'ny valo sy amin'ny sivy dia mitambatra fitavavana iray dia amin'ny valona sasany zany ary ny amin'ny folo sy amin'ny ray folo dia natambatra fitavavana iray dia amin'ny folora sy sasany zany dia amin'ny enina sasany valo sasany ary ny folo sasany zay zany fidirana ho azy zatra miditra amin'ny fito dia mba mandroso kely izy zany atsasakady meloma monjy ny enina sasany na miotra kely atsasakady mamonjy ny amin'ny valona sasany no zany a dia trompo hitantana sy fampahevintsika miavako amin'izay mety fandaminana amin'ny enina sasany zany amin'ny fitona sasany misy paster enina sasany amin'ny valona sasany amin'ny folona sasany isaky miavy amin'ny ary dia mazava ho azy famazanavako zany dia enina tsikelikely raharaha iranyko raha zay mety mety raharaha maro samihafa zay andaminana azy maharaka zany jiaby ao anatin'ny fitandremana fahasalamana tsy miovako zany dia mety afaka mihira an'izay re tsika ao anatin'ny fandraisana angama ny antony avako raha dia zao afaka ny andafy tsika kehitriny any ny antony tsy ilana ngefa aloha fanjava-maneny betsaka dia mba hitandremana na ao anaty na misarona vava ka mihira ny olona dimapolo sy zato dia misy évaporation manakaretina misy dia zay no mahatonga ny na mihira aza miferana ray telo mba ao anatin'ilay dia eritreretry tranotsika ity marina fa asina fitaovana isan-karazany fa rehefa mitambatra fampovahana ena matrata efa-jato tsika ary raha olona efa-jato zany misy emboka isan-karazany dia zay no mahatonga ny hoe miferana rehefa mihira ianao misy zavatra be dibe etsiketsikely dia zay monantony hoe mifatenana ary tandremana ny fa tsy miferana arak'izany da ianao midika rerentsika reny dia raha fitandremana avokoa rereky fa tsy hoe fanamaivanana antsika tsy hira ona dia lay avy ena atao paster ary manina atao zava-maneny tsy ry arakolalana fitandremana ny fahasalamanao midika dia arak'izany ry arakolalana misy manzoa raha cotorson lerika dia nandao atsika izy a 7 taona izy nandao atsika
dia mampanatsika zany mivadiny a raha soa varadrano andre mampandromonika mivady fandevenana efa vita tamin'izoma teo fa mandiny ny fiangonana efa vita liara amin'ny sabotsao a dia misy mariazy fakotarososen'ny rina miaranso sy mivadina zany dia mampahafantatra atsika andriamatora miso Victor Andrianary mivady zany sy andriamatora miso Rija Ramatoa miso Rija dia mampahafantatra ny farambadiny zanany sy ny zafiny a rakotoaroso Andria Mahefa sy Ramiso miangaty amin'ny sabotsy zao io no tanterahina eto amin'ny fiangonantsika fa amin'ny sabotsy efatra jovaikosa dia mampahafantaratsika andriamatora miso mivady andriambovoninsoerantsona mivady andriananaharyposovady fanambadiny zanany sy ny zafiny zany andriambovonitsy rafitina sy andriananahary mivonena sy ny tompo riavana mitantana sy alafirasa fanamasinana ny fanambadina izany dia manohy ny fitaovavahana tokony izany tsika relata zany fiverenana tsikakely ampiloatra zany ny fandaminany fiangonana riavana fiangonana moa dia misy asa maro isan-karazana zay fahalamo miverina tikely dia nenganimba toy zany fiverenany fiangonana zany ka arak'izany dia manao rakitra isika dia amin'ity zany ao anatin'izany miverina tsikelikely zany mirakitra fandraisana sy tokony adonitsika fa ao anatin'ny tetikona tabatsy am'rehetrasany tompo afa mirakitra fandraisana afa mirakitra fitaovavahana miverina ny lalana tsikelikely orony sapa orony zanapahatra sy ny sisa rehetra dia lama tsikelikely ao anatin'ilay sarim-bava tsy miova elanerana ray metatra tsy miova dia verina tsikelikely tsikelikely avako engany izy mitoy ihany zany fiverenana zany anao rakitra tsika rakitra voalohany ho an'ny fiangonana rakitra fahahona rakitra fahatelo io ho an'ny komity ho an'ny tsangam-bava fadiponao zataona rakitra fandraisana tsy miova araka fanaotsika ihany fa raha tsy nona rakitra fandraisana satria tamin'izay natafatsika rakitra ihany izy rehetra dia tsy manina sotery ihany rakitra tsy matavatra indrindra tsy mahatay tsy manino zany dia afaka manala fa ny fofeny fitiavana ny zavatra zany dia mpandraifinasany tiany no mitsangana maritandrakitra mba ho fantatra hoe izy mpandray amin'ny rakitra fahatelo na tsangamavalotsysoa ataovy amin'ny fitiavana ny zavatra etariavana ny ireo fandarana mataontsika iravavaka ho an'ny tanindrazana
ato amin'ny positrano ato anao mampianatra no ray aman-dreny mpianatra dia ao antony lesiny sekoly lahady arahano raha teo koa ny Facebook ny sekoly lahady araka zany katekomena dia marina fa efa mianatra fa miverina mianatra katekomena amin'ny valora sasany ao amin'ny akany Andriamanjanto tahala Verijona no mianatra ny katekomena amin'ny valora sasany mbola mandray mpianatra izay teany tena ao amin'izany fa mbola ao anatin'ny fanombohana ny taom-pianarana ihany tsika raisina bifalina ianao anatona izany fiomanam-panahy ho amin'ny katekomena izany vavaka sika tompo misotranao zahay fa ny asan'ny tananao no mahafaly anay ary dia izay rehetra eo aminay tsy misy azonay tononona ho avy aminay tonga teto amin'izao tontolo izao tsy mitondra na inona na inona izahay ary ahy eto amin'izao tontolo izao tsy mitondra na inona na inona afa-tsy ny asa soa sy ny fitiavanao zay atafinao anay koa zay eo aminay tompo dia fantatra efavaminao ary avy amin'izany menao anay izany no entinay manatanteraka ny asanao amin'izay tianao ampanaovana azy koa indreto zahay mitondra mpitiavana mitondra mpifaliana zay no maninay amezana voninahitra ny anaranao sy ny asanao raha isy vavokatry ny fonay tompo koa ara hiala amin'izao tranonao zao zahay tanterao aminay nitsotra mitonona amin'ny anaranao Jesosy ho amin'ny fiainana isanandro raha isy nitsotra fa soavan'i Jesosy Kristy tompo ny fitiavan'Andriamanitra ray ny firaisana amin'ny fanahy masina ny ho aminao ho an'Andriamanitra ireny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen.